zay ny amin'iny fa iroso amin'ny famoahana andihana mpianatra ny sekoly ambony GSC tsy Antaninarenina ny sabotsy avy izao fotoan-dehibe ho azy ireo tokoa ny famoahana ity andihany sangana ity. Ivoaka amin'ny sabotsy 1 Mey 2024 avy izao zany ny andihany sangana eto amin'ny GSC. Marihana fa io promotion sangana io dia miisa 300 ny ankizy ivoaka amin'io ary amin'ireto sampam-piofanana ireto avy zany multimédia et communication, management des affaires, génie management du BTP ary ny farany dia ny informatique de gestion. Marihana moa fa ity promotion sangana ity dia andihany fahadimy amin'ireo promotion izay mivoaka teto amin'ny GSC. Ny mampiavaka an'ity promotion sangana ity dia amin'izay anarana hoe mahasangana azy izay ary eo ihany koa ny maha-université habilité par l'État en GSC dia miavaka izy io satria nanasanay ny ambassadeur vitsivitsy ankoatrany ireo ministra izay efa nasaina raha teo koa moa. Dia manarak'izay ny marraine promotion sangana zany dia ny DG Madavision dia tsy izy zany fa Ramatoa Arlala Ramanantsoa.